iombantsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika ilaina an-danitro mbola misotranao indray izay amin'ity andro an'ity fa nampitomboanao andro anankiray indray ny andro avilomanay ka afaka andreny teninao indray izay amin'ity lovasotoana ity. Dia roka tompo hiasa mahery amponay ny ny teninao ka nova ny fiainanay dia tratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo tokoa ny filazantsaranao. Dia misotranao izay noho izao fanotrona ara-teknôlôjia izao satria afaka zaraina atraizatraiza ny teninao ary atratra ny olona rehetra tokoa n'izany teninao izany. Misaotra raha izanaka fanahy-masonao. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity zoma 17 septambra 2024 dia petera voalohany toko fahatelo andimy fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa-ambin'ny-folo. Petera voalohany toko fahatelo andimy fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa-ambin'ny-folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy koa azy efa nijaly ilay mandeha monja izay mandeha no niota ny marina monja ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa nivolomina tamin'ny fanahy izay nandana ny toriny sy nandehanany sy ny toriny teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Dia izay tsy nanaiky fahiny fony tamin'ny andro ny faharopon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa raha mbola namboarina ny sambotsara izay nidira ny olona vitsivitsy dia izy valimianaka ka dia namonjena azy ny rano. Izay namonjy anareo koa ankehitriny dia mibatisa izay tena n'io tandidiny io tsy ny fanesorana ny faholotony nofo nefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay eo amin'ny tanàna izay eo amin'ny tana-kavanan'Andriamanitra rehefa lasa ao an-danitra izy rehefa nampanakina azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Saika voafity ny eto amin'ity lahatsoratra masin'ity avokoa liavana ny asa nanan'Andriamanitra ny Jesosy tonga tety amin'ity zao tontolo izao ity mba hataterahan'ny famonjena sy ny fanadiovana ary fanafahana sy fanafahana anao. Ankehitriny dia efa mitoetra ao amin'ny tana-kavanan'Andriamanitra Jesosy mba hifona ho sy anao ary ho an'izay mino azy. Jesosy matsy efa namonjy antsika koa ankehitriny, Jesosy dia mamonjy antsika koa ankehitriny. Azo pofony izany tany lasa izy nanaiky nitondra ny voatako, nanaiky nijaly, nanaiky novonoina mihitsy no voatantsika kanefa natsangan'Andriamanitra ho velona ary tsy vitany hoe natsangan'Andriamanitra ho velona ihany fa nasandrany ambony ny anarana rehetra satria izany no mamonjy sy mamonjy antsika amin'izao tenany fahafatesana dia ity tena ny fahotana ity izao. Jesosy Kristy naiky hitondra ny voatako sy ny voatanao amin'ny fahotan'ity izao tontolo ity. Novononany teo amin'ny tena masina ny fahotako sy ny voatanao. Nalevina misy nefa natsangan'Andriamanitra ho velona izy ary tsy vitany natsangan'Andriamanitra ho velona ihany fa petraka hoe kavanan'Andriamanitra mifona ho antsika. Eo anatrehan'izany inona no azonao atao? Ny manolo tena ho an'ny Tompo, ny manaiky izany asa izay nitanterahana ho famonjena sy famonjena manao ary famonjena antsika. Eto dia lazaina fa vitan'i Jesosy mihitsy mitory ny filazantsara tamin'ireo fanahy izay tao an-tranomaizina. Izy amin'ireo le nandahy ka tsy nanaiky ary indro voity amin'ny aizina. Nidiran'i Jesosy izany tamin'ny natongavany tonga nofa jaly maty ary tsy vita maty any izay mifanekepony antsika midina tany amin'ny fiainantsika. Inona nataony tany? Nitory filazantsara tamin'ireo fanahy izay tao an-tranomaizina. Tsy tian'Andriamanitra tsy very matsy zasy ianao fa mba ho tonga amin'ny famonjena avokoa ho amin'ity andro an'ity. Aok'izay ny nandehanana tamin'ny fanao jejilisy tsy mifaratsiana rehetra fa miverena amin'i Jesosy fa Jesosy rahateo efa niteny izay manantona azy tsy mba ho lavo mihitsy ary izay atao batisa amin'ny anarana dia tonga afaka amin'ny fanadiovana
ny fieritreretana fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatin'Andriamanitra. Dia izany tokoa nefa ny fiainanao mitady ny fieritreretana tsara eo anatin'Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetrarehetra na iza anao vinavina ambara-piavan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa tsy avelanao tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao. Tandre ny teninao tetonay zay tonga hery sy fanadiovana anay tsirairay avy ary entina mandavarava zay tsy nambenao aty anatinay. Dia fongoro tompo zay rehetra tsy akasitrahanao ao anatinay tsirairay avy fa mpandrosoa bebe koa aminay ny teninao satria ny teninao no fa niny tombotray sy fanazavanao ny lalanay. Ary ianao Jesosy raha teo koa nefa ny teny hoe madio avokoa ianareo no ny teniko zay lazaiko aminareo dia ny teninao ane tahiranay ho madio sy masina sady tsy misy satria ianao efa niteny hoe raha mivavaka anao dia mba ataovy raha eo manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Dia anamasina anay tokoa ny teninao ka mpandehanay ho amin'ny fahamarinana ny filazantsaranao na iza anao vinavina. Dia sitrakainy ary vavaka hoe nay zay ny an-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra hoinay niny anina sahazo anay ary mamilany elokay tahaka na milanay zay minoka taminay iza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zao todrano zay tononona amin'ny naharaisana ka fanamasa zao ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra foriana vetivety anareo dia izy nantanteraka sy ampiona ary ampitoetra anareo ary izy koa hiaro anareo masina sady tsy misy tsiny ambara-piavan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra. Ho azy anie ny fanjakana manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.